Tohina dia tohina ny fo. Mare ny vaovao izay misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Reny mpianakaviana ny tenako miteny amin'ny anaran'izay hoe mare ny mpianakaviana izay. Satria dia mananjanaka aho ary mitovitovy amin'ireo mpianatra izay mitaky ny zony ankehitriny ny taonan'ny ireo zanako mpianatany. Tsy hay ny angina manoloana ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zaza, mpianatra, magataka, rano, hosotroina, isasana, hinanana, magataka, jiro, mba ahafahany miaina, ahafahany manohy ny fianarany, magataka ny zony amin'ny fahazahoana borsa, mba ahafahany miaina, ahafahany manohy ny fianarany, amin'izay mba nofinofy eritreretiny ahatongavana indray androany. Magataka ny borsa izay mba ahafahany mitafy ohatriny zana-bahoaka rehetra. Izay karazana fangatahana izay zany tifitra variraraka no setrin'izay. Fisamborana ary fitaroana, fikapohana, fahafatesana. Zay zany no setrin'izay fangatahan'ny ankizy. Maro ny renim-pianakaviana malagasy amin'ny ambaratongany rehetra, amin'ny asa rehetra izay misy ao Madagasikara na eran'izao tontolo izao, mahita an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Eny, maro ny renim-pianakaviana izay membre ao amin'ny governemanta, mahita an'ireny zavatra rehetra atao ny zaza malagasy ireny. Aiza ny fomba tempo amin'ny mahareny ny vehivavy malagasy, indrindra ianao vehivavy izay mba afaka manokatra ny vavanao, miteny amin'ny tompon'andraikitra an'ireo karazana abibiana atao amin'ny ankizy tsy manatsiny ireo. Tsy mbola henoko aloha ny mba fandrarana hoe okizay. Mampalahelo, mampalahelo ny zavatra misy ao Madagasikara. Reny ny ara-boajanahary, ny reny no afaka miaro ny zanany na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana, ny reny teraka dia tsy mahazaka ny zanany vonoina, kapohana, ampijaliana, tsy ampihinanana sakafo, tsy asaina mianatra, avela amirenireny
tsy mahazaka an'izany ny reniny teraka. Toboky lahy sy toboky vavy. Mahagaga nefa fa dia nisy nandritry ny taona maro izay hoe hetahetan'ny zaza malagasy ny mba hojerena ny mombasy. Samy nandalo an'izany fahazazana izany daholo isika rehetra. Nandalo ny fahatanorana, mandainga izay milaza fa tsy nanana ny nofinofiny, tsy nanana ny hetahetany mba hitovy amin'ny zanaky ny olona rehetra. Indrindrandrindra fa mba hitovy amin'ny zanaky ny manan-katao. Normal de normal izay karazam-paniriana izay amintsika olombelona. Ary isika rehetra dia nangetaheta an'izany atao hoe fitiavan'ny ray aman-dreny izany. Izany no tena hoe zava-dehibe tamintsika rehetra mbola kely. Ohatrin'ny olona tsy manatsiny mihitsy ny ray aman-drenitsika teo masontsika, mandainga izay milaza fa tsy izay ny fomba fijeriny ny ray aman-dreny, ary amin'ny fomba natoraly izay zavatra izay, satria fifamatorana ao anatin'ny fifankatiavana natoraly. Rehefa miala an'izay karazana fifampitokisana sy fifankatiavana ara-natoraly izay ny olombelona, dia eo no manomboka ny karazana fanontaniana ao amin'ilay zaza, manomboka ny karazana hatezerana, satria misy ny fitiavana izay andrasany amin'ny ray aman-dreniny, izay mety tsy hitany ngambany, na tena hoe herisetra sy tsy fifankazahoana no nisy tao amin'ny tokantrano. Mirevolta ny ankizy, kapoka no omena azy, kanefa dia hitan'izao hoe betsaka ny zavatra tsy rariny ao an-tokantrano. Ny fandanidaniam-pona ataon'ny ray aman-dreny ohatra, dia ny zanaka tsy misakafo, tsy mitafy, tsy mankany an-tsekoly, nefa fantany fa misy vola be kirakirain'ny ray aman-dreniny, anaovan'ny ray aman-dreny ny fiainana, kanefa izy tsy avela miteny mba hilaza ny etaeta-pony sy ny zavatra izay mba tadiaviny. Ara-natoraly, fifandraisana ara-natoraly daholy izay rehetra izay. Gaga ianao rehefa lehibebe kely ao, kely, lasa mandeha mandraingy mifoka rongony. Any amin'ny namany any izy no mahazo miteny, ao anatin'ilay gropin'ilay mpifoka rongony izy sy ny mpisotro toaka, ao izy no misy mpiaino. De gaga ianao fa mbola kapoka ihany no iandrasina ho azy. Tsy misy mihitsy fanontaniana izay mba ataonao azy, na mba karazana conversation entre ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mitohy ny zavatra rehetra, mialany ny entanao an-trano. Ahoana izy tirikely, tena zanaka daly ty, niteraka zanaka daly tsika.
dia indraindray nao ray aman-dreny mihitsy no miantso ny pôlisy hitondra azy any am-pigadrana. Zay rehefa tsy misy ny fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa didiky fay lehibe no atao ao amin'ny tokantrano. Tsisy hafan'izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Kapoka, daroka, famonoana, fampidirana ponja, izay no nisy teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka hatramin'izay. Satria rehefa nandray fanapahan-kevitra ny olombelona iray andeha hitondra vahoaka dia mitovitovy ihany amin'ny hoe mitondra tokantrano. Tsy misy moa zany ny fanoharana 100% mitovy, fa ny prinsipa dia ny hoe adidinao ny miahy ny tokantranonao, adidinao ny miahy ny vahoaka izay entinao. Ny mesazy izay tiako ampitaina dia ny hoe efa ela ny ambany lanitra rehetra, efa ela ny malagasy no nangetaheta an'izay hoe karazana fifampiresahana amin'ny ambaratongany maro izany amin'ny filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana, kanefa dia tsy nisy izay hatramin'izay. Mirongatra izany ny ankizy amin'izao fotoana izao. Tsy mpanao politika no mitondra azy, fa dia ny tenany ny génération Z izany mitondra ny tenany haneho ny tsy fahafaliany amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Nanomboka tao Antananarivo zany hetsika izany ary dia manerana ny nosy izy amin'izao. Zay ianao ve zany Randriamatoa Filoha vao zay vao iteny fa iresaka amin'ny vahoaka malagasy, amin'ny vahoaka izay tantaninao, ataoko angamba fa efa tara loatra raha izao ianao vao angataka an'izay fihaonana izay. Satria rehefa marary ny olombelona iray, manaitaina ny vatany iray manontolo, tsy sitrapanafody intsony ny momba azy, dia tsy zakanao izay mitsabo azy eo ny mety ho reaksion'iny olona iray iny. Zay izy raha ohatra ka eo anolohan'ny fitsaboana. Ny olombelona iray izay niaritra ny fahatrana mangitsikitsika, niaritra ny tsy fahampihan-tsakafo, niaritra ny tsy fisiny sy ny tsy fahampian'ny vola ampiasainao an-tokantrano, niaritra ny tsy fananam-bola rehefa mandeha any an-hôpitaly, manginy fotsiny ny fahafatesan'ny tanora ankehitriny noho ny tsy fahampihan-tsakafo, noho ny stress sy ny tebotebo be loatra eo amin'ny fiainana andavanandro,
ny tsy fahafahana mandefa ny ankizy any ampianarana, tebiteby amin'ny tsy fandriam-pahalemana, miakatra dia miakatra ny tahan'ny fiakaran'ny tosidrà, ny fiakaran'ny diabeta, ny fiakaran'ny accident vasculaire na ny fahatapahan'ny lalan-drà, ny fiakaran'ny dépression nerveuse na ny arerahan-tsaina, manginy fotsiny ny olona lasa-dala. Zay rehetra izay ve randriamatoa filoha tsy mba nisy henonao nandritran'izay fotoana maro 40 taona nitondranao izay. Ary ianao renim-pianakaviana izay manodidina azy ve sy mba afaka nikitika kely hoe sao dia mba tokony izao no anaovantsika hitondrantsika an'ity firenena ity. Fa dia ianao renim-pianakaviana dia nadokadoka no nataonao teo dia nitehatehaka nanao eny tompoko, kanefa izany hoe renim-pianakaviana izany raha mandeha ara-natoraly zany ny sentiment amin'ny zanak'io, ny renim-pianakaviana dia mahavita ny zavatra rehetra eny fa na hanolotra ny ainy amin'io zanan'io. Fihetsika tsy natoraly zany no fifandraisana nisy teo hatramin'izay. Fa olona hafa izany no enoina, olona hafa izay tsy manana fo mitempo amin'ireo zaza ireo zanakao ireo, satria any amin'ny firenena mandroso izany no mihaino ireo ray aman-dreny ny hoe izao sy izao no ataovinao ao amin'ny tokantranonao. Izany hoe mihaino izany ny matanjaka hitondrana tokantrano iray, ny matanjaka ny velany izay manolotolotra vola anao ray aman-dreny ary tsy milaza mihitsy ireo tsy miteraka ireo, ny firenena mandroso tsy miteraka an'ireo zaza tantaninao ao ireo, tsy hanana fo mitempo mihitsy izy fa ny tombotsoany ihany no fantany amin'ny fifandraisana aminareo mianakavy. Izay ny fifampitondrana tao hatramin'izay. Dia rehefa miteny ny firenena mandroso izany fa kapokapohy, vonovonoy rehefa miteny. Inona no ianonan'ireo zaza reo? Zaza reo e! Zaza mbola tsy misaina reo, zaza maditra, tsy tokony hamalivaly. Fitia aloha ny vola izay iadananareo ray aman-dreny. Ataovy ny sitraponareo, ataovy amin'izay danin'ny kibonareo. Izay zany ny torohevitra avy any amin'ny firenena mandroso. Dia izay zany no narahantsika tao zany hatramin'izay ka hatramin'izay. Hoe soroko teo amin'io toeram-boninahitra omenanao io, raha ohatra ianao ka sy mihaino ny torohevitra sy ny baiko avy ety aminay, dia no sakrifievany mpitondra rehetra teo amin'ny ankapobeny ny fijerevana ny zanany. Kanefa raha ara-natoraly ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany ao anatin'ny fitsinjovana sy ny fifankatiavana tanteraka, izay ihany no afaka hampandroso sy hampivelatra ny tokantrano iray.
tsisy hafan'izay ny firenena. Rehefa tsy nipetraka ny fitiavana tena izy, nisy teo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina. Ny fitiavana an'io tanindrazana io, ny fitiavana tena izy, nipetraka teo amin'ny mpitondra sy ny entina sy ny fitiavany ny tanindrazany, tsy hisy zavatra, tsy hisy fampandrosoana hipetraka eo. Fa satria raha voaray aman-dreny, tolotolorana vola, tolotolorana ny karazam-pahasoavana rehetra, ary omena fepetra, fa aza mijery an'io zanakao io, aza miaino an'io zanakao io, fa zaza madity io, aza mihaino ny zavatra izay ataony, fa ianao no mandidy sy manapaka ao amin'ny tokantranonao. Tsy mila miainoaino an'izany hoe inona ny sentimen'ny zanakao. Zay nge no narana hatramin'izay. Raha vao tsy misy izay hoe fifankatiavana natoraly, fa reny kely ohatra no mitaizany zaza, rehefa reny kely koa mbola misy ihany koa ny hoe ezaka tokony ataon'ny reny kely rehefa miditra amin'ny tokantrano iray, dia ny fakana ny fon'ny zanany. Raha vao tsy miditra amin'izay ny reny kely, dia korotana satria tsy mipetraka ilay fitiavana natoraly. Izay angamba no azoko lazaina mikasika ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Réaction normale amin'ny maha olombelona, tsisy zavatra amboamboarina, nitaraina an'ireo ankizy mpianatra ireo, dia ny zavatra tena niainany mihitsy no nitantarainy teo, nefa dia kapoka fitohirana no nasetra an'izany. Izay ve zany Andriamatoa Filoha? No politika ny anaranao tany amin'ny Frantsay? Fitaka no nataony anao teo, ary fitaka no nametrahany anao teo. Fitaka no nataony olona rehetra manodidina anao, satria ameny ny paosiny sy anatsaratsarany ny fiainany, izay no dian'ny olona manodidina anao teo. Nisy ny avy aty ampitan'ny ranomasina nandeha any Madagasikara, hiremby any amin'ny tanindrazany. Mampalahelo, mampalahelo. Mbola tsy tonga saina isika izany ny amin'ny atao hoe tanindrazana. Matoa aho mandray ny adidy mampafantatra ny mpiray tanindrazana rehetra, manoro hevitra ny mpiray tanindrazana rehetra, dia ny fahatsapako fa tsy mandrosondroso fahatany ny ety amin'ny tany manan-karena sy tany mandroso, fa misy ny fitiavan-tanindrazana tena izy tompoko lahy sy tompoko vavy. Misy ny fitiavan-tanindrazana tena izy, ary niorom-paka tamin'izay hoe fifandraisana tena anatin'ny fitiavana tena izy teo amin'ny mpitondra sy ny entina izay, ary ny fitiavana tena izy nipetraka teo amin'ny tanindrazana. Misy ny Tsinjo Hazo Lena tamin'ny andro taloha, izay niteraka korotana be na tamin'ny reto firenena
atao hoe mandroso ireto. Nisy ny karazana révolution tamin'izany fanongorana ny tsinjazo lena izany. Rehefa tafapetraka ny révolution dia nanomboka ny adampinaritra ny vahoaka dia izay isitrahantsika isika mpiavy aty révolution goavana be no nahatongavany zareo amin'izao toerana misy azy izao. Nametraka ny lalàna izy izay mahaleo tena, nametraka ny karazana politika, nametraka ny rafitra izay feno fiarahamonina, nametraka ny fitsinjaram-pahefana izay miainga any amin'ny commune mba ahafahany mijery sy micontrôle ny circonscription izay andraiketany eo. Tsy vitanao irery Andriamatofiloha ny icontrôle ny malagasy isa-baravarana 30 tapitrisa. Tsy maintsy misy ny atao hoe fitsinjaram-pahefana. Izay no mahatonga ny hoe natao hoe misy ny manao tatitra vilana any aminao ny momba ny zavamisy any kodaodany, ny momba ny zavamisy any amin'ny faritrany dia voatery ekenao satria anao sy tany ary tsy nahita, kanefa ianao no mandidy sy manapaka hatrany amin'ny fokon'olona sy ny fokotany. Mbola fahatsoana goavana izay Andriamatofiloha, fitaka no natao anao teo hatramin'izay. Fantatro ny nofinofin'ny tanora, ny nofinofin'ny rehetrarehetra mba hitovy amin'ny zana-bahoaka rehetra. Tsisy maharatsy an'izany ary andrisihako ny rehetrarehetra eto amin'ny développement personnel izay hoe olona manana tanjona sy ny hoe manana ny faharisim-po sy ny korazy atongavana amin'izay tanjona tiana hotratrarina. Raha vao mivily nefa izay hoe stratégie sy ny hoe tanjona moa ve amin'ny talentako ve ny zavatra ataoko amin'izao fotoana izao, moa ve tena ny zavatra takiana amiko ve no tanterahako amin'izao fotoana izao. Satria raha vao misafidy toerana iray ianao, raha te hahita fahombiazana amin'ny zavatra izay ataonao dia tsy maintsy mametra-panontaniana ianao ny amin'ny hoe tena tonga amin'ny tanjona izay ilana ahy ve amin'ity mission ataoko ity. Ny tanjona izay tokony hotratrarin'ny leader rehetrarehetra, ny mpitondra firenena rehetrarehetra dia ny hoe sambatra ve ny vahoaka izay tantaniko, manana ny ampy rehetra ve amin'ny ataontsika hoe filana fototra amin'ny maha olombelona ny vahoaka rehetra izay tantaniko. Tsy izao angamba no hamaly an'izay fanontaniana izay, fa ny vahoaka izay mijery ahy izao ary ianao indrindra Andriamatofiloha. Moa ve mahafeno an'izay zo fototra rehetra maha olombelona izay ny vahoaka tantaninao amin'izao fotoana izao? Ianao ihany dia afaka mamaly azy. Angamba hoy aho
mety nisy nanao tatitra vilana angamba tany aminao ka mety tsy tena fantatrao ny tena réalité misy angamba hoy aho kanefa dia izao izy mipoitra ny zavatra rehetra misy ao Madagasikara hitan'ny masonao amin'izao fotoana izao tsy anjarako ny miteny hoe tokony hiala ve ianao sa tokony hijanona fa ianao ihany angamba raha mbola misy ihany ny fomba-tempo ny amin'ny maha olombelona ianao ihany no andray ny fanapahan-kevitra mitodika koa aho amin'ny vadinao Ramatoa Mialy Rajoelina vehivavy ianao renim-pianakaviana manan-janaka mitovitovy amin'ny taonan'ny zanakao ireo ankizy novonoina sy nitifirina tamin'ny basy ireo moa ve tsy misy fomba-tempo mihitsy izany ianao satria tsy zaza naterakao ireo maty maratra mijaly eritrereto ihany fa satria raha ohatra ka tsy manaja tena ianareo mivoaka amin'ny varavaran-dehibe dia tsy hiemotra ireo mpikomy ireo tsy hiemotra tsony ny vahoaka satria efa nafoiny ny ainy nafoiny ny maha olombelona azy andeha hitolona hiady ny toerana tokony hisy azy hiady ny anjara masoandrony na dia amoizany ny ainy aza izay fitolomana ny anjara masoandro izay efa valera goavana be tsy azo vidim-bola tsy voavidim-bola izay karazana fanapahan-kevitra izay ka dia anjaranao Andriamatoa Filoha zany no mieritreritra ny hoe mbola tokony ho eo ve ianao sa efa fotoanany zao ivoahanao amin'ny varavarabe aza miandry ny hatezeram-bahoaka andeha hiatefany aminao satria misy ny fitenenana hoe kibinona tsy manatsofina misy koa ny fitenenan'ny malagasy hoe aza mba halan-jaza misy koa ny fitenenana amin'ny teny frantsay hoe la vérité sort de la bouche des enfants trafika ianao me mahery ambavahomana ampomeritreritra ny foazy ary malagasy fotoanan'izao ny akatsika ny anjara masoandrotsika ao amin'ny tanitsika Madagasikara ho an'ny malagasy mendrika hisitraka ny harena rehetra misy ao Madagasikara ny malagasy rehetra tsy vaky volo na avy any avaratra na avy any atsimo na avy any atsinanana na avy any andrefana na ny ao afovoan-tany dia mendrika ny sitraka ny harena rehetra
Valerana milliara amina milliara ny évaluation nataon'ny spécialiste ny arena rehetra misy ao Madagasikara. Mifondroana ny tia tanindrazana rehetra izay manana ny fitiavana tena izy ampandroso an'i Madagasikara. Fotoanany zao, misy fotoanany ny zavatra rehetra. Rehefa tsy mandray an'izao opportunité izao isika malagasy dia ho andevo mandrakizay satria irotoroto ao Madagasikara daholo ny tany matanjaka rehetra hitady tany malemy anorenam-pangady dia ianao malagasy no hasitasitaka ho vonoina amin'ny endriny maro samihafa fa dia ny firenena vaventy rehetra no handeha handrobaka ny zavatsoa rehetra ao Madagasikara. Eritrereto ry malagasy. Andositra aty amin'ny tany mandroso ve? Mbola malagasy izay ny ao aminao ao, ny fonao, ny sainao, ny fanahinao, ny volon-koditrao, mbola malagasy. Maro nandositra kanefa mitady hiverina ihany. Eritrereto. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao an'io, tsakotsakohy ny zavatra rehetra izay noteneniko teto, aza raisinam-bolony. Raha hitanao fa mety mahasoa dia dinio lalina. Ny manam-pahaizana ny vatana tsondrotry ny tany. Ary aza dinoina fa ireo tanora ireo no nitolona namoy ny ainy. Badremo fa sao dia miverina ny tantara fa ny hafa no namony ny voay ka ny matanjaka no misalotra ny hodiny. Veloma tompoko.